miaravantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandahara zao. Mbola ny pasteur Mahery Razafin-Dalambo hatrany no tonga ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana androany. Ny fanahy masina hatrany iny hitondra fahatakarana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay entina amin'ity fandaharana ity androany. Samy mahatsikaritra tsika rehetra fa tena mandeha makany amin'ny fanavaozana ity zao tontolo zao ity amin'izao fotoana izao. Ny vaovao rehetra miseho dia tahaka mitondra makany amin'ny zavatra hita hoe tena lehibe nefa tsy fantatra mazava hoe inona fa tahaka ny mandindona zava-mahatahotra izany. Miovaova tsy araka ny tokony ho izy intsony ny toetrandro ary maro ny zavatra miseho manerana an'izao tontolo izao hafahafa eny amin'ny habakabaka eny matetika hita amin'ny filazam-baovao sy ny any amin'ny firenena maro. Jesosy Kristy raha teo dia niteny ao amin'ny Lioka 1:20 fa alohan'ny fiaviany dia izy izany. Olona iteny manao hoe isy horohorontany lehibe ary mosary sy aretomandringana any amin'ny tany samihafa. Dia manohy ny 5:20 hoe ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Samy mahatsapa an'izany ny rehetra fa ny mpaniratsira sy ny mpanamafo sisa no mikipy tsy te hatsapa an'izany lazaiko izany. Ny Baiboly raha teo milaza ao amin'ny Petera 2:7 sy ny 4 manao hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araky ny filanika manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany. Ka betsaka hoy ihany zavatra mitranga amin'izao fotoana izao izay mifanaraka mihitsy amin'ny faminanian'ny Baiboly amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Ilaza an'izay vitantsika androany aloha fa noho ny fotoana kely dia tohizantsika ny amin'ny manaraka indray ny toyany. Atombotsika amin'ny adinisy teo amin'ny Russie sy ny Ukraine izany. Alohan'ny hijerevantsika azy aloha dia hoe inona avy ny ifandraisany amin'ny Baiboly sy ny fiaviany Jesosy Kristy. Atombotsika teo amin'ny fifamalina nisy teo amin'ny filoha Ukrainiana sy ny filoha Amerikanina Donald Trump izany tamin'ny voalohandohan'ny volana marsa teo iny. Atombotsika eo ny fanazavana. Nasain'ny filoha Amerikanina Donald Trump nanao sonia ny fifampitsarana ny ady misy eo amin'ny Russie sy Ukraine ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Tsy nanaiky nanao sonia an'izany nefa izy fa nitankiantoka mba hoentiny ho an'ny vahoaka Ukrainiana ilazana fa azo antoka ny fampiatohana ny ady. Laza ny filoha Donald Trump ary nanome antoka fa efa niresaka tamin'ny filoha Rosianina izy fa anaiky an'izany fanarahana izany ny filoha Rosianina. Tsy nahafapo ny filoha Ukrainiana nefa n'izany antoka nomen'ny filoha Donald Trump izany ka nisy mantsy ny fanarahana rehetra teo aloha izay tsy tanteraka noho ny tsy fifampitokisana nisy teo amin'ny rotota ka dia tsy nentina nanao fanarahana ny filoha Ukrainiana. Tezitra noho izany ny filoha Amerikanina ka raikitra ny famalina be teo. Laza ny filoha Amerikanina fa tsy manaja azy sy ny vahoaka Amerikanina ny filoha Ukrainiana. Nampafantatra izy fa milala ho afo mahatonga ady lehibe fahatelo ny filoha Ukrainiana amin'ny hoady izay ataony amin'ny Russie io. Dia raha avy teo aloha ny fampiresahana sy ny dinika saika natao noho izany fifamalina lehibe izany ka dia nodimaina aloha ny filoha Ukrainiana teo. Setran'izany dia nampitsahatra avy hatrany ny fanampiana avy amin'ny Amerikanina rehetra na ny famatsiana ara-tsakafo na ny famatsiana ara-pitaovam-piadiana ny filoha Donald Trump ho an'ny Ukraine. Nanao fanambarana avy hatrany koa izany filoha Ukrainiana noho izany fairany izany ny talata 1 tao aorianan'iny ihany ny volana marsa teo fa vonona ny ara-iasa ary hiara-iasa amin'ny filoha Trump izy mba hitondrana ny fahandriam-pahalemana ao Ukraine. Laza ny filoha Rosianina fa vonona ihany koa iroso amin'izany noho ny fanelanelanana izay nataon'ny filoha Trump saingy nametraka fepetra kosa izy fa ampitsahatra ny ady ary fampitsaharana maharitra ny takiny ary ny faneken'ny Ukrainiana hiverina amin'ny fototra nahatonga ny ady. Ndao jerentsika hoe inona izany fototra nahatonga ny ady izany. Mariantsika tsara aloha izay hoe hiverina amin'ny fototra nahatonga ny alohan'ny ady izay. Inona ilay fototra nahatonga ny ady izay takin'ny filoha Rosianina Vladimir Poutine satria misy ifandraisany amin'ny ara-Baiboly izany. Tamin'ny ady lehibe faharoa raha haitsika ny tantara dia nitambatra ho allié niady tamin'ny Allemagne ny Amerikanina sy ny Rosianina tamin'ny ady lehibe faharoa sy ny firenena Europeanina rehetra manodidina.
mbola firaisana sovietika ny filazana ny Russie tamin'izany ary mbola tao anatin'ny firaisana sovietika ny Ukraine. Zany hoe ny ray tendro ny firaisana sovietika sy ny amerikanina niady tamin'ny Allemagne. Averiko ihany hoe mbola tsy niala tamin'ny firaisana sovietika ny Ukraine tamin'izany. De raha itsika ny toyan'ny tantara de naharesen'izany firaisana tendro zany ny amerikanina sy ny rosianina resy ny fanjakan'ny Hitler tamin'ny ady lehibe faharoa. De nizarain'ny alliés roa tamin'ny alalan'ny rindrim-be atao hoe mur de Berlin, mur de la honte tamin'izany ny filaza azy. Nozaraina roa tamin'izany rindrim-be zany Allemagne ka ny ilany atsinanana an'ny Amerika ary ny ilany andrefana kosa ny firaisana sovietika. Volana aogositra 1970 zany. De ndao ampatsehivitsika vetivety alohan'ny anoizatsika azy satria tena ilaitsika mitoy an'ny manaraka ty fanazavany ty. De ny fanazavana an'ireo firenena maro aty amin'ny andro farany ao amin'ny Daniel 7. Tsy ho aza vaitsika be intsony fa mila maka lesona ty ianao raha ohatra ka mahalinanao ny atsipria ny fanazavana hoe inona ny nahatonga nyreto symbole ireto lazaina fa ireto firenena ireto no mitondra azy. Fa tonga de aza vaitsika hoe liona manana elatra voromahery ao amin'ny Daniel 7:7. De tsy iza fa ny anglisy sy ny amerikanina niaraka tamin'ny voalohany. Zay le liona nanana elatra voromahery satria naleo teny zany elatra voromahery zany avy eo ka najoro tamin'ny tongony roa ny baiboly. Milaza ny fahaleovan-tenany Amerika tamin'ny 1770 zany. De hoy isika tany amin'ny lesona tamin'izany hoe ny Léopard indray de tsy iza fa i Allemagne. Hoy ny andinin'ny fahenina hoe nomena fanapahana izy. Ny hoe fanapahana de domination amin'ny teny frantsay. Ary ny ela-borona ao an-damosiny Léopard de ny frantsay. Lasa ny fanaraka foana taty aoriana ny frantsay sy ny Allemagne nanangana ny Union Européenne zay ataony ny filazam-baovao koa hoe le couple franco-allemand. Ary tsy ny filazam-baovao ihany no maneho azy couple miaraka fa ny baiboly koa milaza hoe Léopard miaraka amin'ny ela-borona ao an-damosiny. Nomena fanapahana na domination lehibe hoy isika. Izany Léopard miaraka tamin'ny ela-borona ao an-damosina zany nanangana ny Union Européenne na ny Allemagne hotsika miaraka ny frantsay. Tazomy any an-tsainao aloha le hoe Léopard sy Allemagne nanana fanapahana na domination lehibe fa ilaitsika foana zany rehefa avy eo. Ny bera indray zay ataon'ny baiboly hoe misy taola tehezana telo eo am-bavany ny elanelan'ny nifiny de ny rosianina io zay mikeja an'ireo firenena nozanahany. Tamin'izy mbola firaisana sovietika de mbola tao Ukraine hoy isika teo, tao Géorgie, Ossetie Atsimo, reo firenena manodidina azy reo, ary reo pays balta aty ambany zay tsy avelany aleo tena fa giazany foana reo. Eo anelanelan'ny nifiny ny filazan'ny baiboly azy teo. Milaza n'io fanjakana io koa ny apôstôly Jaune ao amin'ny Apokalipsy 3:12. Milaza hoe bibidi io fanjakana Union Européenne io rehefa avy eo satria avy eo no ivoaka, avy eo amin'io zay ataon'ny Daniel 7:7 hoe biby matsiravina io. Avy eo no ivoaka ilay fanjakana tokana de ilay nouvel ordre mondial zay miseho amin'ny endrika Union Européenne izy aloha ankehitriny fa iseho amin'ny endrika bibidi kosa izy. Ao amin'ny Apokalipsy 3:12 ny baiboly milaza azy hoe ny bibidi zay efa hitako de tahaka ny Léopard, ny tongony tahaka ny an'ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. De jereo fa le firenena naleo tena zay nilazain'ny Daniel reo ihany tao amin'ny Daniel 7 no mitambatra ao anankiray kosa. Lasa nilazain'ny Jaune ty ariana hoe rehefa nanangana an'ilay fanjakan'ny bibidi ny olona de lazain'ny Jaune ao amin'ny Apokalipsy zany hoe bibidi nitambatra ao anankiray. Milaza zany hoy isika tany amin'ny lesona tany aloha fa Jesosy Kristy nanoratra ny baiboly fa niova sekretera fotsiny izy 900 taona taty aoriana satria 900 taona eo ny elanelan'ny isan'ny vanim-potoanan'ny Jaune sy ny Daniel. De reo firenena voalazy reo ihany zany no anangana n'ity nouvel ordre mondial ty na ny fanjakan'ny antikristy ty lay nolazain'ny Daniel atao amin'ny Daniel 7 ihany. Iverenatsika iny rehefa avy eo fa ndao aloha azavaitsika ny fandraisan'ny adin'ny Russie sy Ukraine sy ny faminanin'ny baiboly ananganana n'ity gouvernement mondial ty.
iverenantsika kely aloha ny tantara tamin'ny faran'ny ady lehibe faharoa hoe nizaraina i Allemagne nazaraina i Allemagne ho Allemagne tsinanana sy Allemagne andrefana ka i Allemagne tsinanana ny any Amerika RFA ho itsika ary ny andrefana kosa ny firaisana sovietika RDA République démocratique ny Allemagne nolazaina tamin'izany hoe maty Allemagne fa tsy maty akory Allemagne araka ny tantara fa nazera indray ilay rindrim-be taty aoriana izay nanasaraka azy roa tamin'ny 7valopolo-700 zany samy nanomboka nanitatra ny filozofiany sy ny idéoloziany ny firenena Amerikanina sy ny firaisana sovietika tamin'ny firenena manodidina dia nanomboka teo ny ady mangatsika teo amin'ny rotota ny Amerikanina niaraka tamin'ny Union Européenne sy ny firenena sasany manodidina dia nanangana ny atao hoe OTAN izay fikambanan'ireo firenena mpikambana anamafy ny ara-tafika mba hiarovany amin'izay mety ho ataon'ny sovietika amin'ny fanafiana tamin'ny 770 zany fa etsekilany kosa tamin'ny 170 dia rava ny firaisana sovietika satria niala tamin'ny Rusia ka nitokana ho naleo tena ireo firenena sasatsasany izay nitanysaintsika teo hoe nogetsainy tamin'ny nifiny dia tahaka ny Ukraine, Géorgie, Ossetie Atsimo sy ny sisa ireo lasa naleo tena na teo aza nefa ny ady mangatsika nisy teo amin'ny Amerikanina sy ny sovietika dia nifanaraka izy ireo fa tsy hikasika na hoe tsy haka amin'ireo firenena niala tamin'ny Rusia ireo ny OTAN na dia 1 milimetatra aza io lay resaka tian'ny filoha Poutine lazaina teo hoe manaiky ianao fampitona ny ady izy raha miverina mifototry ny ady Ukraine maro mantsy ireo firenena manodidina ny Rusia ireo izay niala tamin'ireo no mangataka hiditra mpikambana amin'ny OTAN fa ny zava-nisy dia vonona ny anao ny lamina rehetra ampidirana azy ireo sy andraisana azy ho mpikambanao ny OTAN ao anatin'izany ny Ukraine ary izany no anisan'ny nahatonga ny adin'ny Rusia sy ny Ukraine nanomboka tamin'ny fevroary 2020 dia tahak'izany koa Géorgie sy ny sisa manodidina ny Rusia ireo fa io mihitsy le nilazain'ny filoha Poutine teny aloha hoe manaiky ampitsahatra ny adin'ny Rosianina raha miverina mifototra na tonga ny ady Ukraine inona ny dikan'le hoe miverina mifototra na tonga ny ady isika teo manaja n'ilay fanarahana tany aloha hoe tsy mikitika an'ireo firenena niala tamin'ny Rusia ireo ny OTAN na dia 1 milimetatra aza nanomboka tamin'ny filoha Amerikanina nifandimby nefa hatramin'ny administration'ny George Bush zanany ka mandraka kehitriny hatramin'ny administration'ny filoha Joe Biden teo alohan'ny filoha Donald Trump ny tiantsika lazaina dia tsy mitsahatra nandikan'izany fifanarahana nisy zany ny OTAN mampirisika sy mampiditra an'ireo firenena niala tamin'ny Rosianina izy mba hiditra mpikambana ao amin'ny OTAN fa rehefa nanelanelana kosa ny filoha Amerikanina Donald Trump niresaka tamin'ny filoha Rosianina Vladimir Poutine resaka tamin'ny telefonina mono natao teto dia nilaza niresaka ny fifanarahana tany aloha io ny rotota nilaza ny filoha Donald Trump fa anao izay azony atao izy ampijanona ny fidiran'ny Ukraine tsy ho mpikambana ao amin'ny OTAN mba hampitsahatra ny ady eo amin'ny Rusia sy Ukraine nahoana tokoa ary ireo filoha teo aroa Amerikanina ny fandimby ireo teo alohan'ny filoha Donald Trump ireo no tsy nahatanteraka an'izay fifanarahana nisy teo aloha izay fa mbola napiditra ny Ukraine ho mpikambana ao amin'ny OTAN foana nefa efa ny fanarahana fa tsy mahazo mikitika an'ireo firenen'ireo ny OTAN na dia 1 milimetatra aza tsotra ny antony dia ny ampifandonan'ireo firenena lehibe roa ireo ny antony dia ny Amerikanina sy ny Rosianina nahoana ny tiana ampifandonana ny Amerikanina sy ny Rosianina satria ireo firenena roa ireo no manana fitaovam-piadiana nukleaira lehibe indrindra sy betsaka indrindra eto ambonin'ny tany ka raha mifandonina ireo dia tsy maintsy hahatonga ady lehibe fahatelo zany satria izay ny tanjona zany mantsy ny tanjon'ireo mondialista lehibe izay mifehany ty zao tontolo izao ty ireo manao izay hahatonga ady lehibe fahatelo izy ireo satria efa nianarantsika tany amin'ny lesona tany aloha fa ny ady lehibe fahatelo ny tanjona ahaka-ao an'ity zao tontolo izao ty ary tohatra ekarana hidirana ny amin'ny nouvel ordre mondial zany mba hitsangana n'ilay fanjakana tokana dia ny fanjakany antikristy zany ny akabeazan'ny filoha Amerikanina nifandimby rehetra teo aloha mantsy dia mondialista daholo zany hoe mivohy tanteraka ny nouvel ordre mondial
fa ny filoha Donald Trump kosa dia tsy manaiky ny idiran'ny Amerikanina amin'io rafitra mondialiste io na ny nouvel ordre mondial. Zany no mahatonga azy tsy manaiky ny nouvel ordre mondial mihitsy ary efa nilaza foana izy fa tsy apiditra ny Amerika mihitsy ao anatin'izany gouvernement mondial zany raha mbola izy no eo. Etsekilany kosa ny Union Européenne zay nanohana ny Ukraine hatramin'ny voalohany ary napiditra azy tao anatin'izany OTAN zany tsy ho membre ny OTAN. Rehefa nahita fa nanomboka miala amin'ny fanohanana ny Ukraine ny Amerikanina tsy hiditra amin'ny OTAN ary tahaka mitongilana any amin'ny Rosianina zany aza ny filoha Donald Trump ny fahitany zareo azy. Teo ihany koa ny fampiakaran'ny filoha Donald Trump ny etrany douane amin'ny entana avy any Europa. Mangony fotsiny ny terrorista izay mandrahona tsy mijanona ny Europa ary indrindrindrindra koa ny fitsanganan'ny BRICS izay mikatsaka ny fampidinana ny sandan'ny euro dia voatery ohatra mafy ny Union Européenne manoloana n'izany rehetrarehetra zany. Tamin'ny février 2024 teo ary dia nisy conférence natao tao a Munich izay nanambaran'ny administrateur Trump tamin'izany ny fialan'ny Amerikanina. Laza ny Amerikanina tamin'izany fa ampy izay ny fanampiana ataon'ny Amerikanina amin'ny Union Européenne. Dia laza ihany koa ny Amerikanina fa hiala amin'ny OTAN sady hiala tsy ho membre ny ONU intsony. Tena nanamafy ny hoaviny mihitsy ny Union Européenne noho izany fisitahana rehetra ataon'ny Amerikanina aminy zany. Ny famatsianany OTAN mantsy dia tena i Amerika no miantoka azy betsaka. Raha tsisy ny Amerikanina dia tena sarotra ny eritreritra ny fisian'ny OTAN sy ny hitazomana ny tanjany sy ny antom-pisiany mihitsy azy. Azo antoka fa tena ho tanterahan'ny Amerikanina nefa ho fialana ao amin'ny OTAN sy ny ONU satria ny fanonanian'ny Baiboly mihitsy keo dia milaza an'izany. Raha iverenantsika jerena mantsy zao ilay faminaniana momba n'ilay gouvernement mondial teo tao amin'ny Apocalypse 3:20 andinin'ny faharoa izay ny apôstôly Jaona no nanoratra azy hoe ny biby dia izay efa hitako dia tahaka ny léoparde ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Dia hitantsika ao mandrafitra n'io fanjakana io ny Allemagne léoparde hotsika teo, ny Rosianina bera ary ny Anglisy ny liona. Fa ny fanontaniana dia ny hoe nakaiza ny voromahery toa tsy hita intsony. Ny voromahery dia ny Amerikanina, ilay helatra voromahery. Ny valiny dia izay nilazaintsika teo hoe satria hiala tao amin'io rafitra mondialista io izay tarehan'ny ONU sy ny Union Européenne hiaraka io rehefa avy eo miala ao ny Amerikanina fa tsy ho ao intsony ary tsy ho ao amin'ny OTAN ihany intsony keo izy. Dia tsy hitantsika ao intsony ny helatra voromahery amin'ity lazain'ny Baiboly ity. Mety ho foana ve zany ny firenena Amerikanina? Tsy ny valiny satria mbola hita ao amin'ny Apocalypse 2:12 ny firenena Amerikanina miaro ny Israel. Hoy ny teny hoe ary ilay vehivavy nomena helatra roan'ny voromahery lehibe andinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy. Milaza ny fiarovan'ny Amerikanina ny Israel ao anatin'ny fahoriana lehibe io isika tany aloha satria ny helatra voromahery dia ny Amerikanina araka ny lazaintsika teo ary ny vehivavy resahany eto dia ny Israel ary ny teny hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro dia ny fahoriana lehibe 3 taona sy tapany izay mbola eo zany ny Amerikanina eo anatin'io fahoriana lehibe io fa niala tamin'ny rafitra gouvernement mondial fotsiny izy. Mbola azontsika lazaina momba an'io dia ho hita hiaraka ao ny Union Européenne sy ny Rosianina ao anatin'io rafitra mondialista izay gouvernement mondial io dia ny léoparde sy ny liona ary ny bera. Mbola ohatrany tsy mifanaraka mihitsy aloha ny Rosianina sy ny Européenne hatreto raha ny fijery azy amin'ny anaovana an'ity fampianarana ity zao. Fa ny azo antoka dia tsy maintsy hiaraka iray telo ireo rehefa avy eo hanafika ny Israel. Ahoana no ahafahantsika milaza an'izany? Satria ireo hitantsika miaraka mandrafitra ny gouvernement mondial ireo izy. Nakaiza koa ny elaborina na ny frantsay ho tsika toa tsy hita intsony keo atao anatin'ity rafitra mondialista ity. Tsy fantatra ny valiny satria tsy hitapopoka intsony ny elaborina dia ny frantsay. Ho hitantsika hoe inona ny zavatra hitranga satria mbola tsy fantatra izay tena antony marina
sady tsy milaza mihitsy ny baiboly hoe inona. Hitantsika amin'izany fa mahafinaritra ny fahalalana ny baiboly satria afaka milaza aminao melony zavatra ho avy rehetra ry havana ny baiboly. Iverina amin'ilay Union Européenne teo aloha isika. Manoloana an'izany fistahan'ny Amerikanina sy ny fandrahoana nataon'ny BRICS miaraka izany ho isika dia naka fanapahan-kevitra entitra dia entitra ny Union Européenne amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena Europeanina sy ho fiarovana ny mponina ao aminy. Nanapa-kevitra ny Union Européenne ny andany vola 800 milliards d'euros hanamafisana ny fiarovana ara-tafika ny Union Européenne. Tena mitondra antsika izany makany amin'ny faminanian'ny baiboly koa milaza fa tanjaka be ty Union Européenne ty aty amin'ny andro farany ka te anangana an'izany nouvel ordre mondial zany izy. Hoy ny Daniel 7 hoe no ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy, ny hinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosohosen'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Io la Union Européenne zay iarahan'ny léoparda miaraka amin'ny elaborina ho isika anangana an'izany. Miteny foana teo aloha teo hoe mila fanaraha-maso ny fivoaran'ny Union Européenne manomboka izao satria ivoaka avy ao lay nouvel ordre mondial zay anana tandroka folo na firenena folo araka io teny io ary avy amin'ireo firenena folo Européanina ireo no anosika an'ilay antikristy rehefa avy eo. Hoy ny teny hoe nodiniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipoitra teo aminy ary novoana teo alohan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoapapana izy. Ny tandroka kely lazainy eto dia ilay antikristy filotokana izay hitondra n'izao tontolo izao. Olona io fa hiditra ao anatin'io satana ka hitondra n'izao tontolo izao avy eo ao anatin'ny fahoriana lehibe. Manana maso toy ny mason'olona ilay tandroka kely ho izy teo. Milaza ny baiboly eto ny symbole an'ireo mondialista lehibe mifian'ity zao tontolo izao ity izay telozorona piramide. Zay ilay tandroka kely, endrika tandroka kely piramide zany ary ny mason'olona lazainy eto dia ny maso hita eo amin'ny symbole ny nouvel ordre mondial zany. Hitanao fa efa voasoratra mialoha amin'ny baiboly daholo ny zavatra ataon'ny olombelona te ariana fa acteur manatanteraka fotsiny isika izay efa nisoratan'Andriamanitra mialoha. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe acteur manatanteraka inona ianao. Ahita tokoa isika fa tanjaka be ary Union Européenne io ary anosika olona ray izy hitondra n'izao tontolo izao avy eo hivoaka avy ao aminy ao. Anjaka amin'ny tany rehetra ka ifesy contrôle n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny didi-jadona sy ny fifehezana maneran-tany izy. Hoy ny 7:20 avy eo hoe dia naniry ahalala ilay fototra marina ny amin'ny fahefatra dia ilay biby hafa noho izy rehetra sady mahatsiravina indrindra izay nanana ny vy sy varahana sady ny hinana sy nanotaota ary ny sisa tsy lanina dia nosohoseny tamin'ny tongony. Milaza ny contrôle sy ny fifehezana jadona hitranga maneran-tany zany ary raha mbola tsy fantatra ao dia efa manana statut empirique ny Union Européenne nanomboka tamin'ny 7 ny volana novambra 2007. Nisy fivoriana natao tao amin'ny monastère des Hierominita tamin'izany tao a Lisbonne tamin'io fotoana io nanaovana fanambarana ny maha-empira ny Union Européenne. Midikany hoe empira dia matanjaka ary afaka manjaka eran'izao tontolo izao. Ka ny Union Européenne zany dia efa manana an'izany statut zany nanomboka tamin'io fotoana io afaka hanjaka eran'izao tontolo izao izy. Izay no hahatanteraka an'izany faminaniana rehetra zany, hahatanteraka n'ilay nouvel ordre mondial sy ny gouvernement mondial ife sy contrôle an'izao tontolo izao ary ampandray ny olona rehetra ny mariky ny bibidy izy amin'ny ho avy. Efa ny raha antsika nahita tany amin'ny lesona tany aloha zany mariky ny bibidy izany fa tsy averintsika eto intsony noho ny fotoana tsy ampy fa ny vaovao azo lazaina aminao aloha androany momba n'izany dia namoaka fanambarana ny gouverneur ny banque centrale ny Européenne Ramatoa Christine Lagarde fa atomboka amin'ny oktobra 5 zao ny fampiasan'ny Europeanina ny euro numérique
hofoanana manomboka eo ny fampiasana ny vola taratasy rehetra mahazatra fa io euro numérique io ny asa manomboka eo. Izy identifiant numérique unique amin'izany ho ampiasaina isam-batan'olona izay ampiasaina amin'ny alalan'ny digital sy ny scanne oculaire na reconnaissance faciale ahafahana mikirakira an'izany euro numérique zany. Efa ny anarantsika teto ny mety ho vokatra zany monnaie numérique zany sy ny fandraisana ny mariky ny biby dia zay ho avy satria ny fampiasana ny empreinte digitale sy ny reconnaissance faciale amin'ny fikirakirana ny vola zay euro izy eto any Europa dia tena araky ny faminaniana ny baiboly tokoa zay ao amin'ny apokalypsy 7:10 andinin'ny 9:10 manao hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany bibidia na ny isany ny anarany. Hitantsika amin'izany fa makany amin'ny fahatanterahany faminaniana rehetra amin'ny andro farantsika ry havana ary marina tsy maintsy tanteraka foana ho isika foana tany aloha ny ao amin'ny baiboly. Manara-maso zany tsika manomboka amin'ity 5:24 ny fivoarana zany rehetra zany ao amin'ny Union Européenne aloha ary iparitaka anerana n'izao tontolo izao zany satria anana hery sy fahefana lehibe izy ka hanangana ny nouvel ordre mondial avy eo makany sika io ny devolony ao ambadika zany. Tsy hoe izany tehiteny hoe ny devolony ao ambadika fa ny baiboly mihitsy teo milaza ny amin'ny fanjakan'ny bibidia hoe lay dragona no hanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ny nolazain'ny baiboly dia ho atosiky ny herin'ilay ratsy ireo anana an'izany hery sy fahefana lehibe zany ka amoaka n'ilay fanjakana tokana na bibidia izay lazain'ny baiboly zany tokoa izy. Amaranantsika azy androany dia ndao hiverenantsika vakina ilay apokalypsy 7:10 andinin'ny 2 teo milaza n'ilay fanjakan'ny bibidia manao hoe ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Rehefa hitsangana zany fanjakana tokana io zay efa tena ho avy zany dia ho hitao ny leoparda zay efa nilazaintsika teo hoe ny Allemagne. Hoy ny teny momba azy tany aloha hoe nomena fanapahana izy zany hoe nomena domination be ny dikany tsika anana domination amin'ny tany rehetra izany nouvel ordre mondial zany zay ny maha empire azy. Miaraka mandravitra azy eo koa ny bera dia ny rosianina. Hoy indray ny filazan'ny baiboly hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny bera dia mitondra ny ravitra communiste satria ho communiste io gouvernement mondial io satria ray ny filoha ray ny religion dia ny religion mondiale zay efa niresahantsika tany aloha zany. Iray ny toe-karena dia ny fampiasana n'ilay mariky ny bibidia io zay anerana n'izao tontolo izao zany zay maha communiste azy. Dia hoy ihany ny teny teo hoe ny vava ny tahaka ny vavan'ny liona. Teny anglisy zany aloha io fanjakana io satria ny vava dia ilazana ny entina miteny ary ny liona dia efa nilazaintsika teo fa ny fanjakana anglisy. Mazava be zany satria ny anglisy ny langage international amin'izao andro faran'izao ary raha miofana ho pilote ianao dia tsy ho tonga pilote mihitsy raha tsy mahay miteny anglisy ohatra. Izany ny vaovao rehetra zany no ambara amintsika sy misy azo lazaina aloha momba n'ity ananganana n'ity gouvernement mondial ity. Efa tena manangasanga izy io ry havana ary ny vavan'ny liona efa niteny tamin'ny vaovao farany vao tsy misy 2 volana akory zay dia niteny ny mpanjakan'ny Angletera fa tsy maintsy ho atsangana aingana dia aingana izany gouvernement mondial zany atoato. Tsy fantatra hoe roviana ny ananganan'zareo azy fa efa tena miezaka mafy ny Union Européenne amin'izao fotoana izao manao ny réarmement satria matahotra ny ahazo azy amin'ny alan'ny Amerikanina azy nilazaintsika teo izy dia efa tena miazakazaka mafy mihitsy amin'izany armement zany ary ho atosiky ilay ratsy izy hoy tsika ho tonga amin'izany fananganana ny gouvernement mondial zany. Raha momba ny ady eo amin'ny Israel sy ny Hamas palestinianina kosa indray no resahantsika dia rehefa nanatona ny Hamas ny administration amerikanina mba hanery azy ireo hanao fampifanarahana ahatonga fandriampahalemana
de milaza fa manaiky anao fanarahana kosa ny amasy atonga n'izany fandripalemana zany eo moyen orient mandritra amin'ny 10 taona ka hatramin'ny 10 taona eo izy ireo saingy hatreto aloha de mbola tsy manaiky ny israelianina fa nitakiny amin'ny amasy de ny amoaka n'ireo takalinaina rehetra tsy misy fepetra reo ambiny rehetra reo de mbola mifandraona eo aloha ny rotota hatreto amin'ny nanaovana nyity fampianarana ity fa ho hitatsika eo ihany ny toyany fa tezitra ny israelianina rehefa tsy manaiky an'izany amoahana ny takalinaina rehetra zany ny amasika de nanomboka ny daroka bomba ao Gaza ndray izy tamin'ny alatsinainy ifotalata ny 17 sy ny 18 ny volana marsa teo iny tena nahafatesana olona maro de maro zany mandrakandroany ary nahafatesana mpitarika lehibe anankiroa koa tamin'ny amasy rava ndray aloha zany hatreto ny fampiatohana ny ady misy teo amin'ny rotota zay saika hitoy hatrany amin'ny fananganana n'lay ataotsika hoe fizarana ny tany na solution à 2 états zay idiratsika amin'ny 7 taona farany kanefa de rava ihany aloha zany hatreto tena sarotra ny toedrara satria etsekila ny palestinianina efa nanantena fandripalemana sy efa reraky ny ady noho ny fanampitehana lehibe ao amin'ny tanàna etsy andaniny ny israelianina efa maika ihany koa ny anangana ny tepolo fahatelo satria efa manomboka mitady ho lany daty reo omby mena sisa azo atao fanatitra raha enina no miainga tany Texas hoy tsika tany aloha de 5 sisa satria efa disqualifie ny anankiray tonga atao Israel de 5 sisa tamin'ireo 5 sisa hitandry zareo reo hoe azo anaovana fanatitra de saika atao fanatitra tamin'ny Pakajios tamin'ny Ayrton zany tamin'ny 424 nefa tsy afaka natao noho miady nandeha teo de efa disqualifie ihany koa ny anaky telo satria efa nihoatra ny 3 taona tamin'ny Ayrton reo telo reo noho izany 2 sisa zany ny omby mena azo atao fanatitra zay ananany eo kanefa amin'ity taona ity ihany koa ny farany fotoana anaovan'ny Israel zany fanatitra zany satria raha vao mihoatra nyty fotoana ity taona ity de disqualifie ihany koa reo anankiroa reo de tsy anana tsony omby mena atao fanatitra ny Israel de manana tena fahaterena izy noho izany anao an'izany fanatitra omby mena zany anangana ny depolo fahatelo ny ataotsika de manara-maso zay mety hotoy an'izany satria milaza ny anao azy amin'ity paska ity ndray izy ny paska jiosy moa de manomboka amin'ny 17 ny volana avril ka hatramin'ny 20 ny volana avril hitatsika amin'izany fa tena betsaka ny zavatra mitranga amin'ity taona ity tena taona fanapahan-kevitra ty taona ity ry havana aza miandry zavatra idona tsy ahafahana miomana intsony ianao vao hotaitra fa tsy akamehana ny famonjena fa fiomanana meloha ny hevitra toroko anao foana de ny hoe ho ateraka indray ianao araky ny lazain'i Jesosy Kristy ao ny Jaona 7 andininy 7 ka hatramin'ny 15 manao hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra rehefa nanontany ilay fariseo zay nanontany an'i Jesosy tamin'io hoe inona ny dikan'izany ateraka indray zany de hoy ny andininy 15 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy fa nazavaintsika teto foana fa ny ateraky ny rano de mibebaka miala amin'ny fahotana rehetra misy miala amin'ny sitrapon'ny nofinao ianao de mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay de mandevina ny ota ny ateraky ny rano mandevina ny ota ny batisany rano be zay ny mahateraky ny rano azy fa tsy atao amin'ny rano hafafa akory satria zay mihitsy ny ara-baiboly raha atao amin'ny rano hafafa izy de lasa lay olona ndray no mitera-drano kanefa ny baiboly eto miteny hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary avy eo de mandray ny herin'ny fanahy masina zay ny dingana farany tsy mijanona eo satria atreo de mbola nofo ihany ny fanapahan-kevitra rehetra fa tsy maintsy mandray ny herin'ny fanahy masina kosa ny herin'ny fanahy masina no ahafahantsika mitahiry an'izany fanapahan-kevitra zany ahafahantsika tsy miverina intsony amin'izany fanapahan-kevitra ny raisitsika zany hoe andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay zany no atao hoe filazantsara zany filazantsara zany de ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina
ireo ny dingana telo ataony Jesosy teo hoe ateraka indray ny bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina. Izany ny filazantsara tsy maintsy raisitsika ahafahantsika mamakivaky ny ady rehetra tsy maintsy ho lalovantsika mandritra n'izany fotoatsarotra ho lalovantsika izany satria andalo fotoatsarotra zao tontolo zao ary efa manomboka hiditra amin'izany tsika riavana kely sisa efa tena tombotra ny andro efa tena fotoany zao mampahery ianao mba tena iomana dia aza vela isy anakana anao tsy en'ny toy ny fandarana ary indrindrindrindra aza vela isy anakana anao tsy andray an'izany famonjena lehibe zany dia ny filazantsara famonjenantsika. Tapitra ny fandarana androany mametraka ny veloma mandram-piaonandray veloma tompoko.